Ilay rafozan'ny Mosesy ijetro. Izay no dinika fanamantsika manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Ry mpiara-midinika namana, faly indray mihaona aminao amin'izao maraina izao, ka dia indro fa manolotanana miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy, ilay tiantsika sy ny tantana amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Ombanao hatrany ane izy, ka ny fahasoavany sy ny fiadanany dia atonony anao sy ny ankohonanao. Dia hiaraka hivaoka isika andinika izao tindinika izao. Andriamanitra ray io, rainay be fitiavana, ray mpamindra fo, mpamela iloka, misaotra anao izahay fa mbola ekenao ny ahafahanay manaraka sy mandinika ny teninao. Tsy mendrika izahay ka dia mangataka famelan-keloka mandrakariva, ary aoka ny fanena masina mba ampitoerinao ty amponay ahafahanay mahafantatra ny sitraponao, ary ny teninao izay iarahanay mandinika dia hitondra soa ho anay tsirairay avy, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Androany dia hiresaka tantara manokana isika, dia ny namanginy rafozan'ny Mosesy any Mosesy dia hijetro izany. Mandeha aloha iverenantsika ihany ilay andinina tao dahadiny, Exodosy 1:20 ka 7:30, izay manao hoe ary Jehovah tamin'ny Mosesy, mandra-pahoviana no andava anareo tsy hitandrina ny didiko sy ny lalako, saina fa Jehovah nanome anareo ny sabata, koa izany nanomezanareo mofo ampy ho indroy amin'ny andro fahaenina. Samy mitoetra amin'ny fitoerany avy ianareo, ary aoka tsy hiala amin'ny fitoerany avy amin'ny andro fahafito, dia nitsahatra ny olona tamin'ny andro fahafito. Ao amin'ny Exodosy 20 no andeha hijerevantsika amin'ny tantara ity. Namangy any Mosesy hijetro, satria ireny jetro izay nataon'Andriamanitra tamin'ny Mosesy sy ny Israely. Dia nentiny jetro niaraka taminy ihany koa ny vady Mosesy. Fantatsika tsara moa fa rehefa nakany Egypta Mosesy dia nentiny ny vadiny, fa nasain'ny Mosesy ny verina. Rehefa nisy fotoana zany niverenany indray nakany amin'ny nisy azy, dia rehefa tonga hamangy azy indray jetro dia nentiny jetro niaraka taminy ireto ankohonana ireto miaraka amin'ny zanany Miralady, Gersoma sy Eliezer. Ary tonga hijetro satria nandre ny fanafahana magaga nataon'i Jehovah tamin'ny Israely, ary dia nihaona izy ireo. Ary nafinaritra ilay toetran'i Mosesy amin'ny 7, tiako mba hananako izy io. 7 amin'ny 20, ary Mosesy nivoaka hitsena ny rafozany. Manaja rafozana, manaja ray aman-dreny. Mosesy manaja ny ray aman-dreny, mifampiaraba izy mianaka, dia ny akohaka sady nanoroka azy Mosesy, dia nitondra azy niditra tao anday. Toetra tokony hanana azy ho taranaka ankehitriny izao, manaja ray aman-dreny tahaka ny nataon'ny Mosesy. Ireko mba isika izay mihaino ankehitriny anana izany toetra izany. 9. Ary namara Mosesy tamin'ny rafozana izay rehetra nataon'i Jehovah tamin'ny Farao sy tamin'ny Egyptiana noho ny amin'ny Israely, mba amin'ny fahoriana rehetra nanjo azy teny amin'ny lalana sy ny namonjen'Andriamanitra azy. Mahafinaritra fa atao hoe nijoro vavolombelany amin'ny fahatsaran'Andriamanitra Mosesy eto amin'ity andininy ity. No tantaray Mosesy ny zavatra mahafinaritra nataon'i Jehovah, ny famonjena, nisy fahoriana izay nahazo mivoaka an'Andriamanitra kanefa dia namonjy Andriamanitra. Ny dera, ny fahatsoram-pon'Andriamanitra sy ny fidirana an-tsela tamin'ny fomba magaga ho an'ny vahoaka ny jetro, ka nilaza izy eo amin'ny Exodosy 40 ka ny 20 ka ny 10 sy 11. Hoy izy hoe, ary jetro, isaorana anay Jehovah izay namonjy anareo afaka tamin'ny tanan'ny Farao, dia izay namonjy ny olona tsy ho tapahany Egyptiana. Ankehitriny dia fantatra fa lehibe Jehovah
mihoatra noho ny Andriamanitra rehetra dia tamin'izay zavatra nentin'ny Egyptiana mirehare tamin'ny ireny. Rehefa avy nandreny fitantarana jetro dia resy lahatra. Anjarantsika koa io mitantara ny fitantanan'Andriamanitra ny fiainantsika tamin'ny lasa ka tonga ny olona atsapa fa lehibe Jehova ary mendriky ny fiankohofana izy. Toy nefa ny zavatra nitranga fa hitantsika fa maneho vavolombelona ny fahatsaraan'Andriamanitra zany ny fitantarana hitantsika teo. Samy nahazo fahalala mombalay Andriamanitra marina ijetro no nahazo zavatsoa, zavatra atolotra ny vahoakan'Andriamanitra koa ka dia nanome torohevitra endry sy mahasoa izy. Indro fa Mosesy mipetraka hitsaran'ny olona manindin'ny 7:10. Ary no maraina dia nipetraka hitsaran'ny olona Mosesy ka dia nijanona teo anatrehan'ny olona hatramin'ny maraina ka hatramin'ny hariva. Dia nandinika ny rafozany amin'izao fihetsika izao. Narahany maso Mosesy makeo amin'ny olona, andalovan'ny olona, mandra-parivon'ny andro. Dia hoy rehefa hitany rafoza Mosesy izay rehetra nataony amin'ny 7:10. Inona izao ataonao amin'ny olona izao? Nahoana no ianao irery any no mipetraka fa ny olona rehetra kosa mitsangana eo anao hatramin'ny maraina ka hatramin'ny hariva? Dia roa Mosesy tamin'ny rafozany. Satria mankaty amiko ny olona anontany amin'Andriamanitra. Raha misy mananady izy dia mankaty amiko ka mitsara azy roa antonta aho dia mampalala azy ny didin'Andriamanitra sy ny lalàny. Hay ve? Mahatonga eto amiko reto olona reto mba hitsarana misy ady dia mitsara azy ary mampafantatra azy ireo, mampalala azy ny amin'Andriamanitra. Dia hoy ny rafoza Mosesy taminy, tsy tsara zao ataonao izao. Hoe misy fanakianana fa saingy manam-pahendrena ity lay antitra ity. Samy reraka mihitsy na ianao na izao olona miaraka aminao izao fa mavesatra aminao loatra izao zavatra izao ka tsy ho zakanao irery ny ianao izao. Ary ankehitriny manekeny teniko fa norohevitra anao aho fa Andriamanitra ne hombanao. Aoka ianao ho alalan'ny olona amin'Andriamanitra mba hitondranao ny teniny amin'Andriamanitra. Dia hoy ilay rafozany, ary mizahay eo amin'ny olona rehetra izay lehilahy mahay sy matahotra an'Andriamanitra. Dia lehilahy marina tsy tia kolikoly, koa manendre mpifehy 1,000, mpifehy 100, mpifehy 500, mpifehy 10 ifehy azy. Ary aoka ireo no hitsaran'ny olona mandrakariva ka ny ady lehibe rehetra dia aoka hoentiny aminao, fa ny ady madinidinika rehetra aoka ho tsarainy any dia maivamaivana kokoa ianao. 14. Dia nekeny Mosesy ny teny rafozany ka dia nataony avokoa izay rehetra nataony. Ry mpiara-madinika namana, nanolotsaina azy ny rafozany. Ny ilana lamina ny rafi-pitsarana ary korefitsipika marina sy aradrarina. Ny ila mpitsara marina manolo-tena sy matoky izy dia olona azo itokiana. Dia notany sainy jeto tampahendrena reo toetra takinany amin'ireo olona reo. Lehilahy matahotra an'Andriamanitra, marina, tsy tia kolikoly, mahay, tsara toetra. Zany no mpitsaran'ny olona. Lehilahy matahotra an'Andriamanitra. Mahita an'izany isika. Irina ny mpitsara rehetrarehetra amin'izao vaninandrenantsika izao mba hita amin'ireo toetra reo. Lehilahy matahotra an'Andriamanitra, vehivavy matahotra an'Andriamanitra, marina, tsy tia kolikoly, olona mahay sy tsara toetra. Zany no notendrena. Nekeny Mosesy izany torohevitra izany. Mahafinaritra. Fa raha vao tonga ny rafozany dia nitsena azy tamin'ny mpitiavana Mosesy. Ary raha nanorohevitra azy ny rafozany, nekeny tamin'ny mpitiavana izany. Azo Mosesy atao anie nenony fotsiny, nanesy fotsiny lailahy antitra ka nilaza taminy manao hoe aza mitsabatsabaka ny fiainako ianao. Fa saingy tsy nanao an'izany izy. Nanaiky ny torohevitra feno fahendrena izay nomeny ny rafozany ijetro. Ry mpiara-midinika namana, lesona ho aho, lesona ho anao izany. Andehantsika hanaja ray aman-dreny, ry zanaka malala isany. Andeha isika hanaraka ny torohevitry ny ray aman-dreny. Satria ny ray aman-dreny
manana fahendrena, men'Andriamanitra fahendrena ny ray aman-dreny ahafahany manomorohevitra antsika zanany. Momba antsika ny Andriamanitra, ombanao any izy amin'ity tontolo andro ity hivavaka isika. Raha io misaotra anao izahay fa nomenao lesona sarobidy izahay. Ampio izahay mba hay hanaja ray aman-dreny tahaka an'izay nataon'i Mozesy. Ampio ny ray aman-dreny mba hay hanome torohevitra tsara kosa nefa ho an'ny zanaka. Aoka ny zanaka tsy hamontsy fotsy ray aman-dreny satria efa lehibe izy ireny, ary aoka ny ray aman-dreny mba hay hanome tsara taritalina ho an'ny zanany. Ampio ary izay Andriamanitra hahisitona lesona tsara avy amin'izy ireny mba hoentinay hiaina amin'izao vaninandro misy anay izao. Nara Kristy nangatana ny vavaka. Amen.